Raikitra ny fifanafiana teo amin'ny asa mpianatra, akanisitean'ny atsara-mandroso misy ireo mpianatra, anola sibatra tamin'izany. Maro araka izany ireo entana very tamin'io fotoana io. Manoloana izay indrindra dia voany paikany tamin'ny 4 ora sasany arivo, dia nikropaka nangoronetana avokoa ireo mpivarotra. Maro ihany koa ny tsena efa nikatona. Mirantana manoloana ny birao-panjakana ihany koa ireo mpitandro ny filaminany. Ireo ny zavatra hita teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga, any alakamisy 12 ny volana oktobra taona 2024 torakandro. Anton'izao fiatsika izao hoy ireo mpivarotra, ny tahotra ananan'izy ireo manoloana ny fidinana an-dalambe ataon'ireo mpianatra ireo, sy ilay fanafiana atao amin'ny site Tsara-Mandroso. Maro ny ampanararoatra. Avoaka ny mpianatra eny amin'ny tira mandeha makatidy sao dia mandrobana izy izany problema entana. Dia tamaizanareo an'izay hoe voaka ty mpianatra ety? Misy telefona ny namanay eny. Dia tamin'ity zareo ny telefona? Zaho Vaovao misy. Efa voaka ny Tsara-Mandroso amin'ny Vaovao misy zanako miasa izany. Mpanarota betsaka fa tsy mpianatra ny mangalatra. Zay tonga dia mafisinay tsara fa mpianatra sy mangalatra fa mpanarota ny mangalatra. Zay mahatonga anay mangorona entana. Izao olo maro be dia efa vory aminay eto izao. Olona mangorona misy mikorotana zany dia mangorona. Dia efa mikorotana. Ilay mpianatra. Raha ny fanazavana azo avy amin'ireo mpivarotra trany, dia efa ibetsaka izy ireo no lasibatra noho ity antoejavatra misy ity, ka miteraka fahaty tanteraka ary miafara amin'ny tsy fananana entana amidy mihitsy azy indraindray. Marina moa fa tonga teny atoerana ireo mpitandro ny filaminana nalohany ilay fanafiana nataon'ireo mpianatra tao amin'ny site Tsara-Mandroso, ka efa noentin'izy ireo teny amin'ny nivon'ny mpitandro ny filaminana ny tompon'antoka tamin'izany.